Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Faly manona ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy ry havana na tratran'izao maraina izao. Ivavatsika tompo. Ry Andriamanitra ry zanakary fanay masonao, tsy hay ny angina manoloana ny fitiavanao anay isan'andro. Ary porofaso-tsapahitanana ihany zany no ny amin'ny fahavelomana ny menao anay indray androany maraina. Andro vaovao no velarinao anay, andro mbola tsy nidiavinay, kanefa neonao anay fitiavana hatrany satria fantatra efa ny masonao dia eo aminay mandrakariva. Sotra betsaka tokoa mantsy ny amin'ny fitahinao anay tamin'iny aliny, ary mbola menao hery vaovao zay hiatrika anao ankehitriny. Ary zany indrindra mbola isaoranay anao satria tsy mety mangina ianao, fa te hanambara aminay ny sitraponao foana ny amin'ny fiheverana anay tsirairay aby. Anio ara hanambara ny teninao ianao, ka masino zany teny zany mbo anakery aminay tsirairay aby. Ary mpanomponao zay nofidinao tendreo ny lelako Jesosy eo, hanambara hatrany zay tena tianao ambara ho voninahitry ny anaranao. Ary dia mamelany elokay hatrany na iza mandre an'izao afatrao zao, ameo famindrapo foana, ameo fitiavana foana Jesosy eo, fa aminao rery ihany ny Andriamanitra tsy mba mandainga no iarahanay hiaraka eto ankehitriny. Sotra Jesosy malalo. Aleluia. Amen. Tsy amelanareo kamboty aho. Jaona 4:4, 5:20. Ampahany teny fampanantenana no lazainy Jesosy tamin'ny mpianany izany, ho fampahirezana azy ireo raha andeha hiakatra any an-danitra izy anamboatra fitoerana ho antsika. Amakivaky ny tontolo-piainana irery tsy misy an Jesosy intsony manko izy ireo, ary amin'izay fotoana izay dia atsiaro kamboty tokoa ho mandrery. Nefa ihany koa teny fampanantenana ho antsika izay miaina izao vatsy izao ihany koa izany teny nolazainy Jesosy izany. Indrindray dia tiantsika ny mitoetra irery havana. Ohatra amin'izany hoe rehefa amin'ny hariva, rehefa sasatry ny asa mandrarana tao iny nandritry ny tontolo andro, indrindra moa rehefa sarotsarotra izay ny asa ka somary mafimafy ny asa aloha, dia ilayntsika izay fanginana izay. Saingy ahoana moa no azakatsika ho mandrery mandrakariva? Ary asa raha sika tsaina ny mahazo ireny olona mandrery ara-pana tahaka ny maro amintsika ireny. Tena mafy tokoa mantsy izany tsy mahita olona izarana ny fahorian'ny tena amin'ny andro ny fitsapana izany. Ary mazana dia amin'izany fotoana izany no mahatonga ny olona hamoy fo mihitsy. Izy kosa nefa anankiray niaritra n'izany, mandrery tanteraka izany, ka tsy andalovantsika intsony mantsy ny tena heviny. Adenena toy izany Jesosy mba azahoany mahafantatra sy mitondra ny enta-mavesatra iainantsika. Ary dia hoy izy manasa antsika hoe, mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra eta. Fantany loatra mantsy izany mandrery izany, mandrery ara-batana, fa hoy Jesosy hoe ny zanak'olona tsy mba manana izay petrahany lohany. Mandrery ara-panahy, ny ainany tokoa izany satria no lavo ny olona izay tiany aneo ny fitiavan'Andriamanitra izy, ary tsy azo ny mpianany akory aza izay tiany atao. Koa dia irery izy teo anatrehan'ny fankalan'ny olombelona, irery izy teo amin'ny hazo fijaliana, irery teo anatrehan'Andriamanitra izy tamin'ny oran'ny Ezipito, rehefa ny fahaizan'Andriamanitra no ny fahotantsika, ka natonga azy antsoantso hoe Andriamanitro, nahoana no mahafoy ahy ianao. Isika koa ry havana, ankehitriny noho izay asa fanavotana nataon'izay, dia afaka miteny amin'ny olona mantsy izy hoe indro izao momba anareo mandrakariva. Sarobe dia amin'ny loatra mantsy ny fiainam-pananao ary izay no ilazany hoe raha miverina ianao dia ho raisiko indray,
satria misy fifaliana lehibe angeny an-tanitrany ho an'ny olona iray izay mibebaky. Zava-dehibe amin'i Jesosy mantsy ny tenanao. Olona noforon'Andriamanitra ianao, nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany ary dia tsy fony ianao hamotika sy ho potehana tontolo izay alehanao izao. Androany ary andeha hitodika any amin'i Jesosy, indro izy efa manokatra ny tanany, mamelatra ny sandriny handray anao, ombanao tsy hamelanao irery, manatona azy ry havana fa hatolony anao ny fiadanana. Tsarovy anefa fa efa notanterahany izany teny fampanantenana izany, ary mbola ho tanterahany hatrany eo amiko sy eo aminao, eo amin'ny ankonantsika iray manontolo ary eo amin'ny fiangonantsika ihany koa. Ho tanterahany hatramin'ny farany satria tsy hamelanao kamboty izy ary tsy hamelantsika ny rery mandrakizay. Tsy efa tsapanao ve zany ry hava-malala amin'ny tompo? Ary izay indrindra ingeno mahatonga amin'ny pastera Razafy Maefa ilaza hoe raha mitambatra ny rahonao izy ka mikipy ny masoandro, kanefa raha Jesosy momba isan'andro ho tantely tokoa ny vahona. Miteza omban'ilay mpanjakan'ny mpanjaka dia tsy handrery ianao fa hiaina am-pifaliana miaraka aminy ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Amen. Ivavaka sia tompoko. Ry Andriamanitra ray zanakary fanay masinao, misaotra betsaka anao ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny famindraponao, misaotra noho ny amin'ny hafatrao taminay androandray, satria fantatray tokoa fa ombanay lalandava ianao amin'izay rehetra lalakalehanay. Andriamanitra be fitiavana manko ianao ary tsy foinao potehany Satana ny fiainanay ny zanak'olombelona. Izay asan'ny tananao no arianao nametrahanao ny fahatsarana rehetra. Ary za no itenenanao aminay hatrany aza matahotra fa momba anareo tokoa. Androany ary zay raha andeha hamakivaky ny tontolo-androm-piainanay dia apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay ka ho tanterahanao aminay mihitsy ny teninao hoe omba anareo mandrakariva. Misaotra betsaka Jesosy. Mankasitraka tsy ny vatanay fa indrindra reny fanahinay. Ombay Jesosy, ombay amin'ny sanandro sanandro, fa miteza kosa hamela heloka anay amin'izay lalakalehanay. Ianao ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, ianao ilay tompony teny farany no tiana iandray andrara fenao amin'ny fiainanay. Anehoany herinao izany androany ka na inona ny nakasainay atao dia ianao ny tiana anatanteraka ny teninao aminay foana hoe zaho tsy andao na foy ianareo ary dia tsy handrery tokoa izay raha makivaky ny andro fiainanay. Dia taio ny mpanomponao raha nao hiasa ny fivelomany, taio ny mpanomponao amin'izay fiarahany, taio ny mpanomponao amin'izay rehetra tanterahany. Anehoany foana Jesosy fa Andriamanitra mitsinjo azy ianao ary mikarakara anazy aravorary ny zavatra rehetra. Ho voninahitra ny anaranao. Raiso ny tsodrano ry havana, ho tahinany ianao amin'izay rehetra alehanao. Ho tahiny Jesosy ny fiarovanao, ho tahiny tompo ny fiainanao ray manontolo, ary ho tanterahany tenin'izao ombanareo mandrakariva ambara-pahatonga afataperan'izao tontolo izao. Dia tolotrainao ndera sy ny hatsara ny voninahitra Jesosy. Anao zany hatramin'ny voalohany dia anao mandrakizay. Aleluia. Amen.